Kokoa daholo zanagasikara manao voatsara ho zaraina aminareo za dia alao za mandresaka fa tsy maintsy ampiana voatsara foana omena anareo. Eny e, nisy vaovao palahelo ihany taloloha kely teo fa vaovao tsara nomena anareo dia hoe inona no zavatra tian'ny lehilahy raha ohatra izany ndrika mikitika ny olon-tiandria ny vadindria dia aiza ny faritra tiany. Tsy voatery ny vehivavy ihany akory misy faritra tiany fa mba ny lehilahy ihany koa satria ny lehilahy manana fientanana betsaka kokoa mihoatra ny vehivavy. Dia aiza ny tiany voaloha eto amin'ny sofiny. Ny sofin'ny lehilahy zao raha ohatra ka hoe kitikitihana na lolovan-dria dia mahatsiaro mangiritsina izy. Na ohatra indray hoe makao aoriana sendra mipetraka ohatra hoe manaritra sakafon'ny vadin-drindry dia apetraka indreo sakafo dia somary bitsibitsihana tsy moramora izy tena indray hoe atao kely manao teny dirty talk izany hoe manao teny resaka lely zany satria ny lehilahy mahafinaritra ny lehilahy zany miresaka lely zany indrindra fa amin'ny vadiny ny olona tiana miaraka aminazy dia mba mila menatra an'izay koa indry zany mifanao an'izay satria tsisy mahamenatra mampivady mivady dia mila manao an'izany kilalao-pitiavana vao maheno andry miteny an'izay fotsiny ilay izy ireo tsara fa tonga dia varina eo iray minitra eo tsisy iray segonda eo tonga dia efa madio ny vilia eny mbola misy sakafo hafa ary rehefa avy eo tandry zany. Dia aiza koa ny toy faritra manaraka hoe tian'ny lehilahy ny lela. Mbola averiko foana fa ilay mifanoroka tena hoe manala adi-tsaina aloha voalohany indrindra dia mitovy andry hoe mankafy zavatra. Rehefa mifanoroka ny olona dia ny lela ny olon-dehibe zany mivady rehefa mifanoroka dia ny lela tsy maintsy ampiasaina. Tsy vita molitra fotsiny tsisy dikan'izany fa ny lela no ampiasaina rehefa mifanoroka. Mbola amenanao ilay vidéo hafa indray za ange atao mba mianatra mifanoroka indray aloha isika fa ilay taloha iny efa vita iny aloha dia mbola ampiana vaovao indray ilay satria fiainana ange mila nouveauté. Dia ny lela ihany koa tian'ny lehilahy raha ohatra indray hoe sendra hoe mifanoroka tampoka dia somary ilay lafindry kely ohatra akaikin'ny tarehiny eo na mifanoroka tampoka indray dia atsofoka indray any anaty vavany ihany ny lelany ny lelandry dia tiany ihany koa izay. Tsy voatery hoe hiandry lehilahy foana indry fa indry koa ny zavatra tena tian-jareo dia ilay ny vehivavy manao premier pas izany hoe indry mihitsy no manentana azy. Indrindra moa fa raha hoe resaka lelo hoe indry mihitsy andao mba ileko efa labenga tsika izay mba tsy nilalao e. Tonga ilay ry tonga dia ohatra naniry kintana tonga dia raikitra mipitika aingana ny akanjony avy eo. Tsisy maratra izany ange mpivady ianareo. Rehefa mpivady ny olona anankiroa dia tsy mahazo menamenatra izany intsony. Efa nakamban'Andriamanitra ianareo nakamban'ny afo tao ambony dia mila sasa. Misy mivady mantsy mbola hoe somary menamenatra foana dia tsy azo atao izany. Tsy mananjo anao an'izany. Inona fotsiny nanekendry na naneken'ilay ho vadiny dia mila tsy maintsy hoe sasa. Ary tsy misy tokony mamenatra izany satria fiainam-pivady kilalaom-pitiavana mpivady izany ange entina mba hoe mahatsara tokantrano ihany koa. Raha vao tsy ampy ilay hoe lely ao an-tokantrano lasa mandeha manidina na lehilahy na vehivavy satria tsy ampy ilay ao an-tokantrano. Hitady anao inona moa nefa efa misy eto an-trano eto. Ny anto raha tsy vitako. Aiza indray ireo faritra hafa tian'ny lehilahy eto anelakelam-be. Ohatra hoe ramose mipetraka mijery télé dia indray izany manantona tsy moramora matory eo akaikiny ohatra eto ambony kibony dia safosafony dia tsy moramora ny eto anelakelam-be eto rehefa misafosafo olona itsika izany ny olon-tiantsika isika dia atao ilay ratsan-tanana no ampiasaina tsy moramora ohatra hoe ity ilay vatana dia somary ratsan-tanana ny lohan-tanana kely iny no atao tsy moramora izay tena hoe atao malaky be. Dia tian'ny lehilahy koa indray izao fa misafosafo ny anelakelam-be tonga dia mailaka be koa ilay ry hanokatra feno tohizatra na bibita eny eny tandry izany. Dia indray koa afaka hoe mikitikitika amin'ny lalao bibitiny eo tsy voatery hoe rehefa elely akory petrapetraka matory indray dia lolovan-dry moramora ny bibitiny dia mba atsofoko indray any anaty kilaotiny ihany ny tanandry. Fa ilay ry inge rehefa atao indray an'izany e. Tsisy maharatsy an'izany. Toy izay ny kilalao-pitiavana ny vadiko. Tsisy maharatsy an'izany. Ary izay koa ny andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Lehilahy koa mila misasa bibita lehilahy fa tsy hoe herinandro lehilahy tsy misasa dia fomba ahoana kosa moa ny tanany eny hiditra anaty bibitiny lahy. Mandro foana koa lehilahy isan'andro fa tsy ny vehivavy ihany akory mila hoe tsy maintsy mandro. Dia aiza ny faritra farany mba hoe tian'ny lehilahy raha ohatra ka hoe milely ianareo roa dia tian'ny lehilahy ihany koa indria ilay
milalao ny vodin'le riz. Kapohandry zany ny vodiny anankiroa, ohatra hoe avy ao aoriana na avy eto aloha dia kapohandry vodiny anankiroa dia manao teny mba hoe te hilely zany. Be dia be ny teny efa natoroko aloha tary dia iny ny averitra. Tiako be lesy ny vodiny lahy mampite hanaikitra dia afaka tonga koa dia kakerindry ilay izy, tsy ratsy nge zany somary kakerindry kely na ohatra hoe tsipindindry kely na ohatra hoe tsongondry kely, tsy atao mafy be koa sao dia mibidina koa vodin'le riz hoe inona ty atao tena, mba somary tsipindina kely na tsongona kely na safosafona kely dia avy eo kapohana kely zany. Mba mampihentana an'le riz dia miezaka ihany koa nareo mba mifanao an'izay. Zay ange ilay karazana romantika e, ezahana ilay izy mba mifampikitikitika lava eo ianareo, tsisy maharatsy an'izany. Kilalaom-pitiavan'ny mpivady zany dia mahafinaritra foana, afaka atao foana. Dia zay, raha toa ka manana fanontaniana dia apetraka amin'ny commentaire, raha tsy misy dia raha toa koa moa tsy tiana atao amin'ny commentaire be dia be ny message any afaka alefanareo any dia ho valiko miadana ihany ilay izy. Zay fa mandram-peo na tompoko.